Fanady ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana, ny mpikambana vaovao, ny biraon'ny sendikan'ny fonja izy ireo dia mbola mitaky ny hanatsarana ny tombotsoan'izy ireo. Nihemotra amin'ny alahady faha 1 ny volana septambra izao ny fifidianana izay birao vaovao fanampanazavana. Nihemotra ny 1 septambra ho avy izao ny fifidianana ny mpikambana ao anatin'ny biraon'ny sendikan'ny Mpandraharaha fonja. Ny birao teo aloha dia nanamafy fa manohy ny fitakiana fanatsarana ny tombotsoa itovy lenta amin'ireo mpitandro filaminana hafa ny Mpandraharaha fonja. Nihemotra ilay fifidianana ny membre de biraon'ny sendikan'ny pénitentiaire dia ny pénitentiaire ihany koa amin'izao tsika amin'ny teny izao dia maniry fatratra mikasika an'ilay indemnité izay naterina tao amin'ny premier ministre tao. Hiezaka mihitsy ny tenanay hiezaka amin'ny fomba rehetrarehetra zany afaka iona aminy iresaka aminy andaminana an'io toedrara anankiray io momba an'io indemnité io. Mikasika amin'ny fifidianana indray moa zany hoe nahemotra ny faha 1 ny volana ho avy ity izao io fifidianana io zany dia menao fa izotra tsara tsakany sy andavany ary mbola veriko ihany hoe mila misaina tsara ny mpandraharaha rehetra mba afahantsika mandroso, afahantsika mivoatra zany manoloana an'ireo mpitandro filaminana rehetrarehetra manerana ny nosy. Dia ny zavatra kendrentsika zany dia hoe ny fitsimbadian'ny tantara momba ny fandraharana fonja, ny fitaovana, ny fotodrafitrasa, ny rehetrarehetra izay mety mikasika ny fandraharana fonja zany na anatiny na ivelany na eny amin'ny ministère mba hanana fiara reo lehibe isan'ambaratonga satria lehibe isan'ambaratonga ny eo anivon'ny mpandraharaha fonja dia betsaka mandeha tongotra na dia efa général zao mandeha tongotra ny sasany. Zany zavatra zany mahamenatra zany dia ny karama moa dia efa tsy resahana tsony fa dia tena raha ohatra tononony eto dia mety ho tezitra izay voakasika izay zavatra zay ka noho izany dia hoe mila miray sainitsika, mila manova zavatra, mila tsy matahotra ihany koa amin'ny sehatra ny hoe fanatsarana ny sampandraharaha misy atsika. Raha ny fanazavana dia efa nikeny teo anivon'ny primature ny fangatahana nataon'ny sendikan'ny Mpandraharaha fonja ary miandry ny fampiarana izany izy ireo.